ho fanatanterana ny politika mpanjakana momba ny fampiroboroboana ny famokarana ronono eto Madagasikara ary anatsarana ny vokatra ara-tsakafo ho sakafo mifandanja sy arakalitao ho an'ny mponina. Ditotosa ny fanofanana ireo veterinera mpanampy miisa 7 mpanao fampanara-tanana enti-tanana artifisialy 10 ary dokotera veterinera miisa 10 izay iasa eny anivon'ny mpiompy fiarah-miasa teo anivon'ny departemanta misahana ny fiompiana sy ny tetikasa milka ao anatin'ny fondation Aga Khan izao etsika izao. Tanjona ny fanatsarana ny fahaiza-manao mba hisin'ny vokatra tsara. Fanolorana matériel io ary talohan'izao matériel zao dia nomena ny fiofanana ahafana manatevina ny traikefa ho an'ireo vétérinaire mahafantatra tsara sy ame ireo aretina mpahazo ny ireo mivavy be ronono mba ahafahantsika manatsara ny kalitao ny mivany ronono eto Madagasikara. Natao koa ny formation ireo inséminateur ilainy zany inséminateur zany misy 2.5 no nahasofanana amin'izao fotoana zao. Iny zany miparitaka anatin'ny faritra zay arasany tetikasa fa afaka koa zany manome tosika koa akoatran'izay faritra zay arany tetikasa. Ary ny fahatelo farany tsy ambany indrindra ireo fanofanana ireo teknisiana isehatra zay akaikin'ireo vahoaka mpamokatra ronono dia ny natevenana zany fiofanana zany. Tsy afaka andeha nefa nireo teknisiana ireo raha tsisy rehefa fitaovana zany nanomezana azy bisikileta zay tsy tadiavana carburant sy ireo fitaovana ny insémination raitra dia raitra hatramin'ny fijerenany ny fitombony ny omby ao anatin'ny kibony hatramin'ny fijerenany hoe malonaka ny omby ary koa hatramin'ny fifehezana koa ny omby lahy mba ahafahantsika manatsara ny ara génétique. L'étape sotroina ronono amin'izao fotoana izao dia ambany raha ny statistika no jerena manodidina ny enina eo enina hatramin'ny 7 kilô isa taona isam-batan'olona. Zany rehetra zany raha refesina zany dia antsasaka ny vera zany rehetra zany. Ka ny fantatsika ny toromarika izay nomena Andriamatoa filoham-pirenena mba ahafahantsika manatrara ny tanjona izay fanifaritana manodidina any amin'ny 5 ka hatramin'ny 20 kilô isan-taona isam-batan'olona zany no nienjetsika. Zany 20 kilô zany dia salanisa ny fitamby fisotrono manerana ny Afrika. Fa raha ny maneran-tany dia ambony fa lolo midingana voalohany manodidina ny 20 kilô isan-taona isam-batan'olona zay no anjena. Afaka ho tanterana tsara eto Madagasikara zany rehetra zany efa anatin'ny fiomanana ny anivon'ny ministère manapetraka ny fiomanana rehetra amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny sakafon'ny biby ary koa anatiny koa tsika fanomanana ny atongavany ny vaky faharoa nombo vavy izay nampanantenainy Andriamatoa Filoha ho ahafahantsika manatsara ny tapamokarana eto amintsika. Ny tetikasa milka izay miasa misy ampiarina ronono any amin'ny faritra 3 Analamanga, Itasy ary Diana ao amin'ny distrikany Ambilobe no miara-miasa amin'ny departemanta misahana ny fiompiana. Mazava ny tanjon'ny tetikasa. Ny vokatra andrasana moa zany dia azo tolotra aingana sady tsara ny mpiompy zany hoe service de proximité de qualité et rapide. Ny mpahazo tombontsoa raha ny eto aloha eto le resahako zany amin'ny reto ny auxiliaire vétérinaire misy 7 ry zareo zany hoe Analamanga, Itasy, Diana zay. Ny vétérinaire misy anankifolo ary ny inséminateur misy anankifolo ihany koa. Ny fitaovana zay nantaninareo teo ny ao amin'ny fitaovana vétérinaire dia misy mal pharmacie, pince castré, ruban géométrique, outil na fandidina petite chirurgie moa zany. Ho an'ny auxiliaire vétérinaire kosa dia omena bicyclette izy ireo glacière, seringue automatique, piston de seringue 20 ml, 30 ml, matériel petite chirurgie, ruban géométrique, thermomètre zay ahafahana enty miasa moa zany aterahana liasa tsakasy andavany. Ho an'ny inséminateur dia omena kit insémination complet zareo dia épi moa zany izy boty sy ny miaraka aminazy. Anamafiorina ny fampiroboroboana ny fiompiana ombivavy be ronono ito amintsika izao ezaky ny sedra tsy miakatra sy ny fanjakana izao.